manana arena voajanahary sy kolontsaina maro i Madagasikara. Fantatra ihany koa amin'ny solona anarana hoe nosy mena. Malaza amin'ny biby sy ny zava-maniry tsy fahita raha tsy ao aminy ihany. Ka isan'izany ny gidro. Eo ihany koa ny baobab. Antananarivo no renivohitra ary fohibe ny tantara sy ny kolontsaina samihafa manerana ny nosy. Na dia mbola misy maro aza ny fanamby ara-toekarena amin'ny fampandrosoana azy, tany manintona mpizahatany maro i Madagasikara noho ny hatsaran-tarehan'ny voajanahary sy ireo karazam-pombandrazana malagasy maro. I Madagasikara ihany koa dia nosy lehibe indrindra aty amin'ny ranomasimbe Indiana, manamorona ny Afrika. Nanamora ny fampifandraisana ny Afrika sy Azia ny toerana nisy an'i Madagasikara ara-jeografika, indrindra teo amin'ny lafiny ara-paritra. Voalohany amin'izany, teo amin'ny tantaran'ny route de la soie maritime historique, na ny lalan'ny landy an-dranomasina fahizay. Nampitohan'ny Afrika Atsinanana, ny tanjona arabika, Inde ary Chine i Madagasikara tao anatin'izany tantara izany. Isan'ireo entam-barotra nifamezivezy teto ny volamena, ny voara ary ny landy, ka niteraka fifanakalozana ara-kolontsaina sy ara-toekarena teo amin'ny firenena roa tonta izany. Ankehitriny, mametraka ny tanjona vaovao amin'ny fifanakalozana ara-barotra Chine amin'ny alalan'ny nouvelle route de la soie na ny lalan'ny landy vaovao. Manana anjara toerana lehibe sy stratégique amin'izany i Madagasikara ao anatin'ilay tetikasa Belt and Road na ny ceinture et la route, izay ikatsahana ny fanamafisana ny fiarah-miasa ara-toekarena sy ara-potitra-afitrasa eo amin'ny Chine sy ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Raha iverenana ny tantara, tamin'ny taona 2017 no nanokatra pejy vaovao teo amin'ny tantara iraisam-pirenena ny fanombohan'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Chine. Mpanao gazety mpandalina ny tantaram-pireneny Soavandriamartafika ary isan'ny mifandray betsaka amin'ny Chine tao anatin'ny asa 40 taonany maro. Ho azy, taona nanamarika tantara moderna momba ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta no nisokatra nanomboka tamin'io taona 2017 io. Nisy le tombontsoa mivaingana satria raha raisitsika nge ohatra hoe ny atao hoe projet ve sa vokatry ny fiaraha-miasa, raisitsika ohatra hoe ireo lay mpitsabo sinoa izay miasa amina hôpitaly efatra eto Madagasikara, any Vatomandry, Mahitsy, eny Nosy Ala moa izao, dia any Movombe Androy, dia any Vohimaraka aby izay. Nareo fotsiny aza tamin'ny taona 370 no nanana fampararana tamin'ireo taty amin'ny taona 570 nanomboka ny fahadefasan-drareo sinoa an'izay mpitsabo zay, satria ny taona 770, 970 tany vita amin'ny fifanarahana ny anaovan'ny sinoa ny lalam-pireneny ny ainga teo Moramanga ka hatrany Tamatave. Tateoriana moa zany raha antsika mahita iny hoe fahavoazan'ny lalana, tsy izay ny zava-dehibe fa ny hoe tombontsoa antsika nandritra ny fotoana na tsara n'iny lalana iny. Iny no atao hoe lalan-drà amin'ny fanaparitahana ny vokatra na avy any amin'ny serana Tsambon-Toamasina manery Madagasikara na ny avy aty amin'ny faritra isan-karazany ahonana ho any amin'ny serana Tsambon-Toamasina, iny lalam-pirenena faharoa iny mitondra azy, nahazo tombontsoa be tsika. Jereo ty lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eo Mahamasina, vokatry ny fiarahana-miasantsika tamin'ny sinoa reny. Hatramin'izao taona 2024 izao, dia tsy nitsahatra ny voatra izay fifandraisana sy firalahiana teo amin'ny Chine sy Madagasikara izay, indrindra teo amin'ny fanamafisana ny fifanakalozana ara-paritra sy ny fifanarahanm-piara-miasa, ka mahakasika ny sehatra ara-toekarena, kolontsaina ary ny fanabeazana.
mpandalina tantara, mpandalina fiarahamonina ary manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena ny jeneraly misotro ronono Désiré Ramakavelo. Nanaiky ny fampiresaka taminay izy tao anatin'ity fanadihadiana ity ka ny tantaran'ny fahatongavan'ireo sinoa voalohany teto Madagasikara, ny fivoaran'ny fifandraisana teo amin'ny firenena roa tonta ary ny fiantraikan'izay fiaraha-miasa izay eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny foto-drafitr'asa goavana sy ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Tsika nge tena raha ny tena marina miteny amin'ny bandongo ianao dia iny le hoe firenena manino moa zany tsy mindany atsana mindany ireo non aligné reny zavatra reny ary raha miteny indray tsika hoe nanahoana tokoa ary zany tena nisy fiatraikany ve nisy fiatsaram-piainana ve ny fiarahana tamin'ireny za dia hevitro ho zay a tena milaza aminao fa raha misy ny firenena neverina tsy hoe neverina fa tanatin'ny mahantra tao an-dalam-pandrosoana lasa mpanan-karena mpanefoefo ary lohalarana eto amin'izao tontolo izao inona zany ny tokony ho tahafina rehefa hoe akatahaka ny hafa ihany tsy zany firenena tsy hoe niainga tany amin'ny fahantrana dia nisy fivoarana dia tonga any amin'ny fahatsaram-piainana dia lasa hoe anisany firenena matanjaka manerana zao toa izany tsy mamataotranjantsiny na ny amerikanina zay hoe ny fiteny azy manko dia hoe gendarme du monde zany hoe mpanara-maso nyzao tontolo izao na ny amerikanina zany manomboka matahotra. Ankehitriny 10 taona ty aoriana amin'izay fifamatorana ara-diplomatika izay dia azo atao jeritodika ny lalana efa nitiavina sady manohy mimpanjina ny ho avy. Ny pejy tsara indrindra amin'ny tantara ifamatorany roa tonta izay inona fa tsy mbola voasoratra raha teo. Tsy vao izao anefa izay tantaran'ny fifamatorana teo amin'ny Chine sy Madagasikara izay fa efa nihitatra tamin'ny taonjato maromaro. Tamin'ny faraparan'ny taonjato faharoapolo anefa no hita fa misy fanorenam-ponenan'ny sinoa maro teto amin'ny nosy. Ka raha miresaka zany sinoa zany tsika efa taloha ela be tany amin'ny taonjato faha-efatra amby folo zany efa nisy fifandraisana tamin'ny sinoa fa zany hoe tsy narazotrany tamin'izao fotoana izao ary ny sinoa rehefa nihita teto Madagasikara dia faritra avaratra atsinanina ary atsimo atsinanina no tena nisy ny sinoa. Ny sinoa ny tena nampiavaka azy rehefa tonga teto Madagasikara dia avy hatrany izy dia ohatrany hoe naka ny volotany araka ny fitenenana niaraka tamin'ny malagasy ary indrindrandrindra tany amin'ny sehitry ny varotra sy ny fambolena ny tena nidianany zareo ary ny tena nampiavaka ny sinoa dia tena hoe avy hatrany dia mifangaro tamin'ny malagasy izy ary be dia betaka amin'ireny faratra ataontsika hoe avaratra atsinanina atsimo atsinanina ireny be dia be mety sinoa zay aloha dia zavatra anankiray ary zareo tsy mpananana heriteto ohatrany hoe nanana toe-tsaina anjanaka fa tena hoe vonona ny iara-iasa amin'ny tobotany zay aloha ny sinoa. Avy any amin'ny faritany Guangdong ny tena fiavian'ireo mpisava lalana sinoa tonga teto Madagasikara voalohany ka nametraka ny anjara biriky manamarika ny fampandrosoana ara-toe-karenan'i Madagasikara. Nitondra ny fahaizany, ny fomban-drazany ary ny faniriany ombiny izy ireo ka nametraka tantara ara-toe-karena sy ara-kolontsaina misy ankehitriny. Rehefa niverina zany ny fifandraisana taty amin'ny ataontsika hoe nanomboka tamin'ny 1770 dia fantatrika tsara fa ny sinoa tena mampiavaka azy amin'izao fotoana izao raha miteny amin'ny vanim-potoana mihitsy amin'izao fotoana izao dia tena hoe ny azy zany foto-drafitr'asa zany tena voafehiny tanteraka fanaovana lalana fanaovana trano sy ny sisa tena zava-dehibe mihitsy ary everika fa raha miresaka fotsiny hoe ataoko hoe mieritreritra hoe fifandraisana amin'ny sinoa raha misy ny firenena tena tokony hifandraisan'ny malagasy dia ny sinoa. Ankehitriny andry ankinan'ny toe-karena malagasy iray manontolo ny vondrom-piarahamonina sinoa ary mandray anjara mafitrika amin'ny rafitra ara-tsosialy fa indrindra ny ara-toe-karena. Na izany aza nefa mitazona ny maha-kolontsaina mampiavaka azy ny kolontsaina sinoa eto Madagasikara izay vao maika mampanankarena ny fahasamihafana misy. Rehefa ifandray amina firenena ihany iza ny firenena afaka
iarahana miasa sy mampandroso ary mieritreritra mihitsy fa tsy vonina ny anjanaka ohatrany ataon'ny firenena tandrefana tonga eto aminao izy manaipa anao fa anjanaka anao ny tena marina ary mbola averiko ihany le tena hoe mandeha ny risoriso indrindraindrindra amin'ny fanoranana volamena any amin'ny toerana any amin'ny firenena tsy manampy any Madagasikara ny re olona ny tena andehanany reny zay zavatra zay tsika ohatrany sarotiny de sarotiny rery fa tonga hoe mitrandraka volamena ny Sinoa fa niazy hitanao io izy manao fa tsy any ambadika hoe manao atsokosoko ohatrany zavatra misy am'izao fotoan'izao vo vetivety tsika nahita tamin'ny Hainao Manjery zany hoe volamena ahondrana tsokosoko amina taona tsy mitondra fahatsara-piainana ho an'ny malagasy ka rehefa samy te fidy ihany na mifidy ny isin'ny fahatsara-piainana malagasy de hoy aho hoe raha misy ny firenena sady manana fahaiza-manao ny hoe manao zavatra tsara de ny Sinoa. Arina sarobidy mampifandray antsika amin'ny lasa ny tahirikevitra ara-tantara fa volombelona mangina sy tetezana mampifandray ny taloha sy ny ankehitriny eo amin'ny taranaka mifandimby izy ireny. Raha jerena ny tahirikevitry ny fifandraisan'ny Sinoa sy ny Malagasy dia ahitantsika ny fototra ny orenan'ny fifandraisana teo amin'ireo firenena roa izay azo lazaina ho niara-ny aingana ihany tany am-piandohana raha ny resaka fampandrosoana. Isan'ny antony nanoana ny Sina ny Madagasikara hatrany amin'ny taona 2007 ny ady amin'ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena Malagasy sy ny fanampiana amin'ny resaka fampandrosoana raha-toe-karena. 这个大家知道，72年11月6号，这个 6 novembre 1972, le gouvernement de la République populaire de Chine et celui de la République malgache ont déclaré le communiqué conjoint sur l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il souligne que le gouvernement chinois soutient résolument le gouvernement malagasy dans sa lutte pour la sauvegarder de son indépendance et de sa souveraineté nationale et pour le développement de l'économie nationale. Le gouvernement malagasy reconnaît le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime de l'ensemble du peuple chinois. Les deux gouvernements sont convaincus que les relations amicales de coopération entre les deux pays seront développées sur la base des principes de respect mutuel, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de non-agression, de non-ingérence dans les affaires intérieures l'un de l'autre, d'égalité, de bénéfices mutuels et de coexistence pacifique. Il s'agit d'un exemple vivant de l'application des 5 principes de coexistence pacifique dans la pratique diplomatique. Dimampolo taona aty aoriana mbola manaja ireo teboka rehetra atao anatin'ny fifanarahana ny firenena Sinoa raha ny noamafisiny masoivon'ny Chine eto Madagasikara amin'izao taona 2024 izao ary manome antsika fomba fijery manokana momba ny firalahiana nisy teo amin'ny firenena roa tonta. Ireo tahirikevitra ireo dia mampatsiahy antsika ny zava-nisy ara-tantara, ny fihetsepo sy ny fanantenana ny ainan'ny olona tamin'izany fotoana izany ary manome tsirom-panantenana vaovao ho amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy. 50多年时间过去了，半个世纪已经过去了。我们中马双方 Les 5 principes de la coexistence pacifique ont également ouvert une nouvelle piste pour l'établissement et le développement de relations entre des pays de systèmes sociaux différents, permettant aux pays de sortir de mentalité et de confrontation des blocs, de coexister pacifiquement sur la base de l'égalité et du respect mutuel. 气候变化、人工智能等全球性的挑战。 Raha fitina nanomboka tamin'ny fifanakalozana ara-barotra tsotra ary tonga tamin'ny fiara-miasa ara-stratéjika ankehitriny ny firenena Malagasy sy Sinoa. Niorina teo ambony fototra mafy sy maharitra io fifandraisana sy fifamatorana io tao anatin'ny ampolo taonany maro. Tsy nitsahatra ny roborobo hatrany ireo fifandraisana ireo na ara-diplomatika io na ara-barotra na ny fifanakalozana amin'ny maha-olombelona ary mandrafitra ho avy tsaratsara kokoa. Ny tantaran'isy, ny tahirikevitra hitantsika ary ny fijoroana vavolombelona nozaraina dia santatry ny tantaram-bola andalam-panoratana ankehitriny. Rehefa mibanjina no avy,
azo antoka fa ohatra mivaingana ny fifandraisan'ny Chine sy Madagasikara amin'izay mety ho vitan'ny firenena roa miaraka amolavolana ny tontolon'ny ampitso. Ireo fifandraisana rehetra ireo dia maneho fa i Chine dia nanana anjara toerana lehibe ary mitohy mibahan-toerana eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifanakalozana eo amin'ny Afrika sy Azia ary mitarika makany amin'ny fampandrosoana